ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Sara atufi sahara nitsakana na ritumbu atuna banafutra enimani nani atufi yangunana Riava malala arabaralaina soavina ny tompo momba anao. Mirabantsika rehetra ary natratra ty andro voalohany amin'ny herinandro ity. Andron'ny tompo izay natokantsika indrindra iombonana ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'ny fanompom-pavahana izay atolotsika ho azy aty amin'ny fiangonana izany. Misy tokoa isika izay tsy afaka noho ny antony samihafa. Miditra amin'ny fitoro maraina ny fiangonana voalohany arahan'ny fanasan'ny tompo. Nisy kolelady miditra amin'ny 8 ora sy sasany dia mifarana amin'ny 10 ora. Amin'ny 10 kosa miditra ny fidirana faharoa, faranana amin'ny fanasan'ny tompo sy fivorian'ny mpievitra ra. Izany indray ny fanompona izay atolotsika ho an'Andriamanitra raha-pitsoriavana manasanao. Iara-iombona amin'izany mba tsy ho diso anjara any fitahim-pahasoavana izay omeny tompo antsika ary ho marika indrindra koa fa any tompo itsika. Ka dia ho aminareo aneriavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alahady andro tsara, andro ivavahanay, nitsangananao ry tompo, andronao mpanavitray. Andehantsika ry viavana hivavaka izao. Ry Andriamanitra ranay any an-danitro, misaotra indrindra anao tokoa izay fanatrary ty andro ty izay natokanay mba hivavahana, satria andronao tompo raha teo. Atsarovanay izany tsangananao tamin'ny maty izany, ka dia ataonay zava-dehibe ny manokana andro ray mba ho anao tompo. Saotra noho ny fitahiana rehetra, kanefa na izany aza misy dia misy ny tsy afaka hamonjy izany, tena tsy afaka tompo, na dia eo aza ny fikasana sy ny faniriana. Miombona amin'izy ireny koa izay ka mitondra mambavaka an'izy ireny, mba ho ankasitranao koa an'izy ireny, ka homba azy mandrakariva ianao tompo, ampahery sy anatanjaka ny finoana. Ko anaizanay zary iombonany rona telo amin'ny anaranao anio, iombonany kristianina amin'ny fiangonana samihafa, dia nao andray an'izany fanompona izany, ho voninahitra ao Andriamanitra ririany. Fa dia samy amin'ny finoana tokoa no anatanteranay izany fanompona izany, ka ho masina sy ankasitrana ao anio. Mifona koa anefa izay tompo amin'ny tsy fahatanterahana. Dia nao ny mahita sy malala izany satria alanao tokoa nge ny fanompona izay aroroam-palitona sy faratsiny, fa ny fotorotoro sy mangorakoraka kosa tsy mba ataonao tsinotsinona. Koa fiary tompo manatry anay, miaino ny vavakay mandrenesanay. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy no imbonanay koa amin'ity fitaovan-tseratsera ity, izay fanomezana lehibe avy aminao. Ary izao no vita dia noreo mpandrindra sy mpandamina izany, dia misaotra fa manana an'izy ireo koa izay. Dia viary tompo mitenena aminay tsirairay avy, fa fiangonana miorina amin'ny teninao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'ny mofinaina izay voalahatra anio atsika ry havana, dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araky Matio 7:12, dia ny 7:7 ka hatramin'ny 2:50. Matio 7:12 dia ny 7:7 ka hatramin'ny 2:50. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tarihina, izay alatsaka
tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno zany dia notariany eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara ataony eo an-karona fa ny ratsy nariany. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperana izao tontolo izao hivoaka ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia atsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any sy ny fitomaniana sy ny fikitohan'ny nify. Efa azonareo va zany rehetra zany hoy ireo taminy? Eny, dia hoy izy taminy, ko amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompo-trano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ka dia ho amintsika mandrakariva ny heriavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ny lohahevitra izay bandintsika moa dia mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ka dia izany no anakinantsika izany tenin'Andriamanitra izany perikopa ray moa ao anatin'ny vakiteny telo amin'ity andro an'ity ny mofinaina izay nomenantsika ry havana. Dia mampitodika antsika indrindra halala izay ambara amin'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny mahafiangonana antsika izay manana tanjona kendrena lehibe dia ny hatonga antsika ho iray ary ny hatonga antsika koa any amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ho iray olom-bovonjy ry havana. Koa dia andeha ary isika handray izao fanoharana nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianatra izao. Fomban'i Jesosy moa ry havako ny mampiasa fanoharana rehefa mampianatra izy. Ary eto ny ankabatsiahan'ny asan'ireto mpianatra ireto dia mpanarato. Ka mora tamin'izy ireo ny nandray ny fanoharana izay nolazain'i Jesosy. Eo am-pamaranana moa dia manontany Jesosy zany raha mba azon'ireto mpianatra ireto zany eo amin'ny 9:50 efa azonareo va zany rehetra zany? Dia hoy ireo mpianatra ireo eny, azo atao tsara ny mampiasa fanoharana ry havana rehefa ilaza zavatra anankiray tsika fa misy kosa nefa izay tena foto-kevitra izay tsy maintsy hotakarina ao anatin'izany. Ka izay no jerentsika ankehitriny ry havana. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa hisy ny fiafarany izao fiainana izao. Io zany ilay antsoina hoe fanjakan'ny lanitra izay tanjona indrindra amorian'Andriamanitra ny mpino manerana izao tontolo izao. Indro ary ny fiangonana ry havana dia izy no vavolombelona zany fanjakan'Andriamanitra zany ity tany. Ary azo lazaina fa tsy hoe fanjakan'Andriamanitra akory ny fiangonana fa toy ny vavahady hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka azo lazaina fa raha te hiditra tsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mandalo fiangonana aloha. Mandalo fiangonana aloha satria misy ny fiangonana amin'ny andro izay havelomantsika. Ary amin'izay andro fahavelomantsika izay no hamolavolanantsika mba hanana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ka ny voalohany indrindra ry havana sady hanazava ny hevitry ny fanoharana moa tsika. Ny fiangonana izay tsy hafa fa vavahady hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mahasarika ny karazana olona samihafa. Ny fiangonana dia mahasarika ireo karazan'olona samihafa. Azo lazaina ry havana fa ny arato tarihana dia io zany ny sarin'ny fiangonana kristianina ary dia fomba samihafa tokoa no azahoana misarika zany olona zany dia mba ho isan'ny fiangonana izy. Tsy misy zany fanavakavahana. Mety ao indrindra koa zany hoe
olona izay everitsika hoe reny ve dia fiangonana e? Mbola ao mihitsy koa nge ny olona metsara vela tsisy mandangy e. Mbola ao ny olona mifampifavalo hitantsika ihany zany indraindray ao anatin'ny fiangonana. Kanefa dia zao hoe olona samihafa novorian'Andriamanitra mba ho iray ao anatin'izany fiangonana izany. Zay le arato tarihana eo anatin'ny ao arato tarihana hoe misy trondro gasy, misy tilapia, misy pirina, misy fibata. Reny zany le olona samihafa daholo reny. Kanefa dia zao anankiray izy ao anatin'izany arato izany. Rehefa malalo zay tsika fiangonana. Zay tsika fiangonana. Izay antsoina mba hahalala izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba izany momba ny fiangonana. Ny fiangonana dia fiombonan'ny olona izay nantsoin'Andriamanitra ka nosokafa ny fanahy masina ny fonony. Izany hoe tena tsy asantsika olombelona izany fa asan'Andriamanitra ny mamoro ny olona mba ho amin'ny fanjakan'ny lanitra riavana. Ary dia izay moa no mahatonga an'i Jesosy ataoko mpanarato olona amin'izay ianareo. Fa raha trondro no naratoanareo taloha, izao kosa dia olona no azonareo. Satria Andriamanitra dia te hamonjy ny olona rehetra mba hanana anjara izany. Ka indro fa izao tontolo izao mihitsy zany le ranomasina ranony ratoana. Tena midadasika be izao tontolo izao hatrany amin'ny farany tany no hitoritsika zany filazantsara zany. Ary zay ry havana no anatanterahana hoe votozy filazantsara ny nosy Madagasikara. Fa mbola misy anohan'ny commune mbola tsy manana trano fiangonana. Mbola misy anie, na dia eto amintsika eto koa raha izay anaovantsika tafika masina anatiny. Mbola tsy nandre ny filazantsara na mbola varim-bariana tsy mahalala ny filazantsara. Dia mbola mila tsika fiangonana hitoro zany. Zany hoe asa aniran'ny tompo antsika ny mpitoro ny filazantsara, mandehanany amin'izao tontolo izao nareo mitoro ny filazantsara. Dia amoron'ny olona rehetra na iza na izy. Tsisy fanavakavahana ara-poko, ara-pirazanana, lehibe, kely, voateraka, adala koa. Nde le adala moa lazaiko ny adala tsy misy izy fa nindrakondravana ny betsaka. Zany hoe le olona mbola variana amin'izao fiainana izao le adala lazainy. Fa tsy natao an'ny endriny ny fiangonana fa natao an'ny olona rehetra izay tena mangetaheta ny famonjena satria Andriamanitra ny tena mpamonjy ry havana. Izay mahavariana ary dia zao hoe eo amin'ny fotoana izay andraisan'ny olona mpandray fanasan'ny tompo dia toa olon-kendry ery ny olona. Zay ny zavatra misy. Fa ny zavatra hita ry havana dia zao hoe mora mivadika ny olona. Resiny devoly zany. Fa rehefa tsy miambina tsara izy, roa taona aoriana izay izy dia kamo miangona. Tsy dia hitanao loatra miangona dia manamaivana ny fiombonam-panahary. Zay moa no iantsoina antsika mpandray fanasan'ny tompo hoe mitandrema le rehetra. Fa mpandray ny fanasan'ny tompo ianao tena iainanao mihitsy le maha olom-baovao anao isan'andro isan'andro. Na elo io na hoaingana io dia mpandray ianao miazona ny fahadiovana ianao tena manana an'i Jesosy. Ohatra ary raha raisina ianao mpandray eo amin'ny 70 taona dia mitovy tamin'iny voalohany iny ny fiainam-panahinao. Tsy mahazo mijanonjanona tsy miangona izany. Tsy mahazo manao atandrevaka ny fiainana ara-panahy izany. Mandroso amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana hatrany. Mainka amin'izany hoe tonga ao amin'ny fanambadiana ianao tena mahatsiaro indrindra ny maha olom-baovaonao amin'ny Kristy. Amin'ny andro ny falebiazana, amin'ny andro ny fiainana rehetra, ohatran'ilay tamin'ny voalohana nandraisana anao iny ihany. Mitombo be aza ny fiainam-panahy tokony hananana. Zany angentsika tokony izany. Ary zay zany no ilazana hoe matotra tsara rehefa manapa-kevitra ianao ho an'i Jesosy amin'iny andro andraisana iny mandra-pahafatinao zany ry havana. Tokony tsy ala amin'ny tompo zany mihitsika fa tena mandroso tsika. Ary tena ny zava-dehibe rehefa hoe ray fiangonana izay dia tena iainanao lay hoe fiangonana miaina ao anatin'ny fiombonana iray. Zay ny fizarana faharoa izay lazaintsika ahitantsika ny loha hevitra hoe ny fiangonana dia vavahady idirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka ny fiangonana dia miaina ao anatin'ny fiombonana iray. Jereo tsara ry havana raha laliana hoe ao anatin'ny arato daholo ireo karaza-trondro ireo. Misy ihany aloha trondro mifampihinana. Fibata hono mihinana ireny trondro hafa ireny. Fa izao anatin'ny arato tarihana izy dia ao daholo ny trondro gasy, ny trondro vaventy, ny trondro kely.
fa tsy maintsy miara-miainao izy. Dia izany io no lazana antsika rehefa fiangonana dia nataon'Andriamanitra hiara-hiaina. Satria tsy voazarazara Kristy Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy atsika. Izy ny tompon'ny fiangonana sy mpamonjy azy. Noho izay ravana maha-fiangonana antsika dia tokony hiaina ao anatin'izany hoe fifankatiavana izany tsika. Ao anatin'ny firaisan-kina, ao anatin'ny fampiantrana, ao anatin'ny fifampaherezana. Zany rehetra zany baikon'i Jesosy tokony ho hita ao anatin'ny fiangonana izany. Ary izay no ahitana hoe tena ao anatin'ny fiangonana dia andraisantsika fitahiana be dia be izany. Ary dia mba hatratrarana izany dia tena ny fomba nentina nisarika antsika mba ho isan'ny fiangonana dia tokony ho tsaroana zany. Samy manana ny antsoina antsika mba ho fiangonana. Fa rehefa tonga fiangonana antsika dia afaka mampiasa ny fanomezam-pahasoavana samihafa izay ananantsika. Nefa afaka koa tsika mitondra ny fahalemena samihafa izay anananao. Fa in'Andriamanitra manamboatra antsika manala an'izany fahalemena samihafa izany. Fa tian'Andriamanitra mara hoe amboarina ianao aza mba hamoa bebe kokoa. Ka ny fahasamihafana eo amin'ny olona dia rena ry havana ao anatin'ny fiangonana. Fa tena mampandroso ny fiangonana ireny. Tanjona kendrena iray dia izao hoe ny famonjen'i Jesosy izay tompon'ny fiangonana izany mba ananantsika ry havana. Andeha ry aintsika ao anatin'ny fiombonana fa izany ny fiangonana ry havana. Misy ny asan'ny devoly izay tsy azo lavina fa mety hitranga ao anatin'ny fiangonana. Devoly mantsy dia mpampisaraka. Mpampisaraka izy, mpampiady izy, mpandrava izy, mpanorodana izy, mpanakorotana zany no ataony. Ka dia mila tsara tsika tena hoe manana fiainam-bavaka dia mandroso ara-panahy. Izay ny maha-fiangonana antsika ry havana. Ny mpanefana san'ny tompony dia tena olom-baovao amin'ny Kristy. Ireo ilay nahazo ny fahateram-baovao ireo. Dia tena lasa olon'i Kristy tokoa. Ka dia mandroso amin'izany hoe ara-panahy zany. Ary dia izay no andrasana amintsika rehetra ry havana. Misy ihany ilay lazaina hoe miharihary ny asan'ny nofo dia Jesosy zao. Fa ny fiangonana dia fiangonana mandroso ara-panahy, mandresy ireny ara-nofo rehetrarehetra ireny. Fa manasongadina kosa ny mahara-panahy ny fiangonana ry havana. Manana fijery ara-panahy. Manana fijery ao amin'ny Kristy Jesosy, manahaka ny Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Zany ange ny fiangonana. Ary dia tsy mahazo miady ny mpanompon'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra. Ny fiangonana miaina vavolombelona amin'ny fahamarinana, amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena sisa. Izany ny tena hoe vavahady idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Tokony ho santarintsika sahady izany ao. Fa tsika rehetra kosa miara-miombona hoe andeharintsika andresy izany asan'ny satana rehetra izay mitady handrava an'izany. Aoka ry havana mba hitombo isika ao anatin'ny fiombonana ka hiaina mba ho tena iray dia ny tenan'i Kristy. Ary dia ny tanjona fahatelo dia izao hoe ny fiangonana dia entina mitanjona iray. Ny fiangonana dia entina mitanjona iray dia tsy inona fa ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ny zavatra hita nge zany hoe rehefa feno ny arato-tarihana dia ny trangan-javatra dia izao hoe entina amin'izay izy ny amorona dia akarina miala ao anatin'ny arato-tarihana dia araraka amin'izay zany ny trondro. Zany ny zavatra fanao. Inona ny hevim-panalazaina an'izany? Zany hoe izao zany ny fiangonana dia mbola tsy feno akory. Satria mbola misy olona tsy nandre ny filazantsara. Mbola tsy tonga hatrany amin'ny faran'ny tany tsika amin'ity fitoriana ity. Noho izay dia mbola tsy tonga ny farany. Fa ho avy tapoka tahaka ny mpangalatra zany fa ny tompony mahalala an'izany andro izany ry havana. Fa izay iomanantsika izahantsika dia nitoro ny filazantsara. Ary mba hiomana koa hoe tsy maintsy ho feno ihany ny fiangonana na ny vita ny asa fitoriana na tonga amin'izay ny tompo iomanantsika sy andrasantsika izany. Ary dia rehefa tonga izany fotoana izany dia entina amin'izay tsika ho eny amorona. Inona moa le morona izay lazainy ry havana? Betina eny amorona tsika. Dia akarina eny an-tanety rehefa avy eo. Nentina eny amorona ane dia entina any amin'ny faran'izao tontolo izao. Io zany le andro
Io zany le farany amin'izao tontolo izao nilazana amin'izany hoe entina ny morona tsika. Satria feno sy tanteraka ny asany toa ny asan'Andriamanitra dia tonga amin'izay ny tompo amin'izay fotoana izay. Ka dia rehefa tonga tsika entina amin'izany faran'izao tontolo izao zany dia tonga amin'izay ny andro fitsarana. Ny andro fitsarana zany dia io ilazana an'le hoe eny tanety akarina eny amin'ny tanety amin'izay dia araraka daholo tsika zany hoe io amin'izay le vary sy ny tsiparifary zany. Dia avahana amin'izay hoe reto ny tsiparifary ario doroana any amin'ny farimy rehetra avy. Reto kosa ny vary makany tratran'ny Abrahama hoy ny fanoharana ny Luka 2:20 dia makany amin'ilay toerana izay efa nomanin'Andriamanitra mba ho antsika dia ao fanjakan'Andriamanitra zany. Tsara ihany raha mba averina kely le filazana eto. Dia tahaka izay eo amin'ny 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy dia tahaka izany no atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy saraka amin'ny marina. Dia atsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no isy ny fitomanina sy ny fikotroan'ivy. Zay zany le izy mbola miaraka ato tsika na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy. Ao amin'ny fiangonana, eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny toeram-piasanao, misy foana ny olona ratsy satria manaiky ampiasain'ny Satana. Fa ao anatin'izany dia ho avy ny fotoana ry havana. Ho avy ny fotoana amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Dia indro hibaribary amin'izay ilay fitsaran'Andriamanitra ka ny marina hozy izy. Ireo olom-boa vonjy hoy ny teny dia ho any amin'Andriamanitra. Ary indrindra ireo olona izay nanao ny marina sy ny tsy marina, indrindra tsy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy, dia ireny zany le ambara hoe hodorana izy ao anatin'ny afo mirehitra dia any ny toerana isy ny fikotroan'ify sy ny fitomanina. Zay ny farany ry havana. Rehefa malalo mety mba ho voataizitsika ao anatin'ny fiangonana mba ho fiangonana tena andeha araka ny fanahy tokoa tsika ka hifampandroso tsika kristianina rehetra hoe ianao andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra, za koa efa ao anatin'ny raha teo. Hifananatra tsika dia mba meteza mba azo anarina. Hifampivavaka tsika eto mambavaka ireny olona manahirakirany rehetrarehetra ireny. Ary ianao izay manahirana ry havana, manahirana ahoana moa? Mievi-tena ho marina, mievi-tena ho mpananatra, mievi-tena tena voavonjy dia mba mandiny tena ihany tsika ao anatin'ireny. So sika ny torindray nge ny laviny fa sarotra ny azahoana ny fiainana mandrakizay. Nefa mory noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Raha miandory havana ny tantaran'izao tontolo izao dia tsy maintsy misy koa ny faran'izao fiainan'izao Ary zany no manatsika mba ho tena ho voataiza ao anatin'ny fiangonantsika. Ao ny sampana EFF raha eto amin'ny FJKM AGF moa jerena dia ladiny EFF an'io. Andiniana zany asa fitoriana amin'ny filazantsara zany hoe vita ve zany, inona mbola tokony atao, inona ny sakatsakana, inona ny tsy ampy sao dia tokony handroso tokoa amin'ny fibebantsika fa ladiny karemany anio amin'izany asa rehetra tsy vita zany. Aladiny karemy ary anio ry havana. Fotoana hirosotsika indrindra ho amin'ny fandinitena izany. Ka ho antsika raha fiangonana ianao ka tsapana hoe misy zavatra tsy mamendrika nataontsika teo amin'i Jesosy dia andeha hifonana iaiky ny fahotantsika isika. Raha toy ianao le olona manahirana ao anatin'ny fiangonana, ianao izay tokony hoe mba hitory dia mbola hitoriana, mbola zaza ara-panahy, mbola mitomany ronono foana nefa tokony efa hihinana vetikanina. Dia tsika mihitsy no antsoina hoe andeha amin'izay mba ho vetikanina ny menanao dia tena andinika amin'ny mandrakizay ianao ka ho mpitory ny filazantsara ary tena sahijoro ny vavolombelona zany eo amin'ny fiainana rehetrarehetra ry havana. Andeha tsika hiara-mientana ary fa maro ny olona mbola variana amin'izao fiainana izao ka tsy manao zava-dehibe ny fandrosoana amin'izany fiainana ara-panahy zany. Ny tompo ary ampahery antsika ry havana mijoroa dia mandrosoa hatrany mba ho isan'ny fiangonana fa eto indrindra ny vavahady hitondra antsika
ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary raha hoe izay mba fombafomba napetraky ny fiangonana andaminana ny asany fa ilain'izany mba hitondra antsika amin'ny famonjeny izany. Zay ary mijorona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ho vavolombelona matoky hatramin'ny fahafatesana. Mampiorina ny fonontsika azy ny tenin'Andriamanitra izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Vavaka tsika dia misaotra indrindra Jesosy fa afaka niaino ny teninao izay. Ny angatanay rehetra dia hoe ampitomboy ny finoanay mba hivavaka am-panahy zay nefa hivavaka an-tsaina koa, ka mba hiandinika sy hamakafaka ary isain-tsaina ny fiainam-piangonan'Andriamanitra. Apetraka eo aminao ary ny fiainam-piangonanay, ny fiainam-piangonan'ny fitandremana tsirairay. Dia ampandroso ny fiangonana ny zava-panahy mba irinay ka mboary ny fiangonanao. Mba ho tahaka izany ka vahavatany lanitra tokoa idiranay amin'ny fanjakanao. Ndre ho apetraka aminao ny kristianina tsirairay avy. Mamalia Tompo ny vavaka izay ataonay eo anatrehanao dia ho tahinao ny efitsekema manontolo, ho tahinao ny firenenay Madagasikara Tompo. Ho tahinao ny fitandremana tsirairay sy ny mpitandrina ary ny kristianina ho aminy eto amin'ny sahan'ny nosinay ity, mba handray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy eny. Ary dia mba ho tanteraka ny vina hoe fitosy ny filazantsara ny nosy Madagasikara, ka samy hatanteraka ny zara-fanimpony rehetra dia eo amin'ny fitoriana zany sy ny fanorena mpiangonana. Saotra indrindra Jesosy fa nahina ny zavatra angatany amin'ny anaranao koa dia mba omena ho anay izany, ampitomboy ny finoanay Tompo. Dia misaotra Tompo izany vavaka izany angatany amin'ny anaran'i Jesosy, ary sitraka iakambana amin'ilay vavaka nampiananao Tompo manao hoe Fianarana lanitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, itiakamtariny ny lanitra, miloanay mihitsy ny sasazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelaka sy elika taminay, ary azatonay amin'ny fakapana, famana. Dia misaotra ny Tompo ary tsika riavana tanteraka izao fotoanan'io izao ho tanteraka amintsika rehetra ary ny tsodrano izay tonoina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fiadanana ny ho an'ny rahalahy sy ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompontsika, ny fitiavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levona. Manendehana ary amin'ny fatokiana fa tianao Jesosy ary antsony ianao, iorona amin'ny teniny ka ho vahoaka ny fanjakan'ny lanitra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Sini
finainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.